Araka ny efa nambaran'ny tompon'andraikitra dia misy ny adina pratika amin'ny taranja EPS. Noho ny amin'ny anara-pahasalamana nefa dia mijanona ho épreuve roa ihany no atao amin'izany. Ny sport individuel araka ny safidiny nataon'ny mpianatra. Ny demi-fond 800 mètres ho an'ny vehivavy ary 1000 mètres ho an'ny lehilahy. Ny daty anatanterahana izany dia ny 29 ny volana Jona ho an'ny faritra ivelan'ny Antananarivo ary manomboka ny 5 Jolay kosa ho an'Antananarivo renivohitra, Avaradrano ary Atsimondrano. Ho antsika mpianatra dia tsy maintsy mitondra kara-panondro pirenena ho an'ireo feno 12 taona ary karatra maha-mpianatra kosa ho an'izay tsy ampy taona. Ho an'ny candidat libre tsy ampy taona dia mitondra certificat de résidence, misy sary tapaka ary misy fitomboky ny fokontany. Ho an'ny sekoly tsy miankina, aoka tsy hitazona ny convocation mpiadina satria ny tsy fahatongavan'ny mpiadina amin'ny daty sy ora voatondro anaty convocation dia azahoana isa aotra avy hatrany. Noho izany dia aoka hajaina tsara ny toromarika rehetra tsara ho fantatra voalaza ao anaty taratasy fiantsoana. Raha misy fanontaniana na fanamarihana manitikitika antsika mpiadina dia angaviana anatina ireto centre manaraka ireto. Ho an'ny série A1, série C, série L, série S et OSE. Ny série A2 Alasour Ambohimangakely dia manantona ny Monsieur Dera ao amin'ny LTC Ampefloha. Ho an'ny série A2 Tana 1, 2, 3 dia manantona ny Madame Saoly ao amin'ny lycée Faravohatra. Ho an'ny série D, série A2 Tana 4, 5, 6 dia manantona ny Madame Noeline ao amin'ny lycée Andohalo. Ho an'ny série D rehetra dia manantona ny Monsieur Fabrice ao amin'ny lycée Nanisana. Ary ny teknika série A2 Talata amin'ny Volonondry sy Sabotsina Mena dia manantona ny Monsieur Hery ao amin'ny lycée Rabearvelo. Ny série A2 Ampitatafika, Andoranfotsy, Itaosy, Alakamisy Fenoarivo dia manantona ny Madame Arfera ao amin'ny lycée Andranona Ohatra. Dia mirary soa ho antsika mpiadina rehetra hatanteraka an-tsakany sy andavany izany adina ara-panatanjahantena izay voalaza araka ny daty voalaza teo izany.